Tao anaty firalahira tanteraka noho izany moa nantanterahana iny fifaninanana iny toraka izany ihany koa teo amin'ny taranja basketball mbola nandritra izay tournoi mahery telo ambin'ny folo sy roa arivo izay ihany. Ekipa dimy kosa no nifaninana tamin'ny izy ity dia ny ekipan'ny SBC voalohany no navoaka nandresina nandrobaka ny amboara zany, ny ekipan'ny fiavian'ny betongolo kosa moa nresiny teo amin'ny Lala famaranana. Tao anaty toe-tsaina ara-piralahiana tanteraka no nizoran'ny fifaninanana basketball izay nitototsaina omaly dia tsy tanymena. Lalao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taonan'ny fandaharana ara-panatanjahantena mateve antsoina hoe mahery. Ny candidat dado larana fahatelopolo amin'ny bilita tokana amin'ny fividiana solomavambaoka ao anivon'ny boribory tany fahatelo no nisantatra ny lalao izay nandraisana ekipa misy 5. Formalitéana fotsiny. Nanamarika ny ekipa tsirairay ny toe-tsaina fifaninanana. Isan'ny songadina nandritra ty lalao basket ty ny ekipan'ny SBC1 manao akanjo mena sy ny befort manao akanjo mavo. Avy lenta tokoa ny fifaninanana ankoatra amin'ny paikady efa tsara petraka dia samy nampiseho ny talenta ny avokoa ireo mpandray anjara. Fa nanamarika ty lalao ty teo anelanelam-potoana ny fifaninanana fitifirana 3 points teo amin'ireo avanina indrindra tamin'ireo ekipa tsirairay nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity ka Lala avy ao amin'ny SBC1 no nandrobaka ny fandresena. Maty ny avokoa ireo tifitra misy 5 nitakina tamin'ireo mpilalao tsirairay. Ny ekipan'ny SBC1 izay ahitana Fabrice sy ny Beford izay entendry zosy ireo ny tafakatra tamin'ny dingana famaranana rehefa avy nanamotsana ireo ekipa mpandray anjara ka nampitombo ny isa nahafahany nazo ny fandresena betsaka indrindra. Niady tokoa ny lalao teo amin'ireo ekipa roa reto na dia nanembatsembana aza ny andro ratsy. Ny ekipan'ny SBC1 no nandrobaka ny tompon-daka tamin'ity fifaninanana basketball ity rehefa nandresy ny ekipan'ny Beford tamin'ny isa 7-30 noho ny 5-30. Ny candidat dado larana fahatelopolo amin'ny fividiana solomavambaoka anivon'ny boribory tany fahatelo kosa no nanolotra ny lokandreo ekipa mendrika indrindra dia ny SBC1 sy ny Beford zany. Loka maro samihafa toy ny amboara, fanamina ary baolina no azon'ny SBC1 izay nandrombaka ny tompon-daka ary fanamina kosa no azon'ny Beford na azon'ny hilarana faharoa. Nitolorana loka ihany koa Lala izay tompon-daka ny fitifirana 3 points.